amin'izao fidiran'ny mpianatra izao dia manohy ny asa sosialy ho fanohanana ny mpianatra ny vadin'ny filoham-pirenena. Androany dia nanolotra fanampiana ho an'ny mpianatra teny anivon'ny EPP sy ny vadin'ny filoham-pirenena Ramatoa Voangy Rajaonarimampianina. Trano famakiam-boky a Fialamboly no natolotry ny vadin'ny filoham-pirenena ny EPP telo Itosy dia ny EPP Andranona Ohatra akany Sambatra ary ny akany Firaisana. Niara-ny asa kaiky tamin'ny Masoivoan'ny Chine ny tenany tamin'ny fanatanterahana nitetika azy. Boky roa arivo isa ny ampy kilalao an-tsainy fahita lavitra ary lecteur no natolotra tao anatin'izany. Ny solotena ny vadin'ny filoham-pirenena Voangy Rajaonarimampianina no nanolotra izany. Ny zavatra natrehantsika tompoko androany dia ny fanomezany vadin'ny filoham-pirenena biblioteka izay ary fomba tokoa satria ao daholo ireo fitaovana izay raitra dia raitra miaraka amin'ny boky ahafahan'ireo ankizy madinika mampitombo ny fahalalany. Dia fankasitrahana indrindra tompoko nomenay anany Ramatoa vadin'ny filoham-pirenena engany mba tetitetim-piavy ety aminay satria ireo ray aman-dreny dia tena faly ny ankizy madinika dia maro amin'izy ireo mbola tsy nahita an'izany biblioteka izany. Ankoatra ny biblioteka tompoko dia ireo raha mahita ireo fa kit scolaire izay mariana etona fa tsy an'ny EPP akany Firaisana ambany lalana ihany fa nahazo koa izany ny EPP Rahavavy dia Andranona Ohatra sy akany Sambatra. Dia makasitraka daholo tompoko ny taletsekoly miaraka an'ireo mpampianatra sy ny ray aman-dreny izay mpiara-dia aminay indrindra ireo ankizy madinika. Mpianatra 510 no mahazo tombotsoa amin'ny fisian'ny trano famakiam-boky vaovao avy amin'ny vadin'ny filoham-pirenena. Ankoatra ny trano famakiam-boky dia nahazo fitaovam-pianarana na kit scolaire ahitana toy ny kahie sy ny penina avy amin'ny Ramatoa Voangy Rajaonarimampianina vadin'ny mpiloam-perinasa ihany koa izy ireo.